atsika rehetra tanarivo sy ny manodidina ny fiangonana evangelika chaîne dia manolotra ho anao fiaonam-be fandraisana hery fiaonam-be fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra fa ho ny ten'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro tehita fiovana sy fahagagana lehibe venao izay tena tsy mahazatra mihitsy ity ny fotoana sahaza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana evangelika chaîne dia ny bishop Patrick sy révérend Fara Andrenarivo misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany dia pasteur Jocelyn Ranjarson apôtre Michael Daniel ary pasteur Ertine Andriaromalala tongava rehetra amin'ny fiangonana evangelika chaîne eo amin'ny Rex Andohana Lakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 10 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany mandritra ny ray volana dia ny volana aogositra ho avy izao eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 10 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay tsy misy vidipidiriny tongava maro Ampifaliana no itoko miarabantsika rehetra mpijery-tsaina amin'ity ity révérend Fara Andrenarivo no miaraka aminao anaty izao fanolorana izao. Finaritra ny fandarantsika androany ary tesitona falinanao ety am-piandohana anaraka ny fandarantsika indray amin'ity ity hatramin'ny farany izany. Ao anaty izao fandarantsika izao moa dia izy ten'Andriamanitra mazava ho azy rahantsika rehefa aveo rahantsika mpanompon'Andriamanitra bishop docteur Patrick Andrenarivo fa ao anaty izay moa dia te-hampafantatra anao fa manana fotoana izay tena hiavakantsika amin'iny volana aogositra iny zany hoe somary natsaraina sady novaina kely ny fotoam-bavaka isaky ny alady ao anatin'ilay izy moa dia hoe amin'ny 12 sasany rehefa atoandro zany hoe misy moa fotoana maraina amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 5 amin'ny 10 fa amin'ny 12 sasany dia isy fotoana amin'ny teny vahiny raha amin'ny Rex ianao dia misy fotoana teny vahiny ao teny Eglise amin'ny 12 ora sasany eo ka hatramin'ny 2 ora sasany eo ary raha amin'ny Rits ianao dia misy koa fotoana teny vahiny ao fa teny frantsay amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany fa manomboka amin'ny volana aogositra iny dia misy fiovana kely araka ilay teneko teo dia isy fotoana manokana indray ho an'ny couple rehetra betsaka ny olona izay anisan'indray tena hoe mikorotana amin'io fiainam-pitiavana io ary mahasoanao ny fanatrehanao satria ozy ny baiboly hoe sambatra ny ankohona izay manana Jehovah Andriamanina ny tokantrano marina fa misy olana fa tsy midika fa misy olana dia fijaliana lafa azay ny tiana amporisihana anao sady dia izao ao anatin'io fotoana io izay ahafahantsika rehetrarehetra indrindrindra nitsika manambady na eo akaikaiky ny fotoana izay efa tokony hivadiana mamporisika anareo izay amboary ny programanao fa hasoanao ireo fotoana ireo isaky ny alady ny volana aogositra izy manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny Rits ka hatramin'ny eo amin'ny 2 ora sasany eo ihany izany ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany dia ny couple rehetra natokana ho an'ny couple io fa tsy natokana ho an'ny célibataire raha célibataire indray moa dia hafa indray ny fotoana eo amin'ny raikisa eo ihany amin'ny 2 ora sasany fa fotoana ho an'ny tanora fotsiny andray tanora rehetrarehetra ho amin'ny fitazanan'ny tanora izay asoany tanora dia izao dia amboary ny programanao fa hasoanao ireo fotoana rehetra eo eny Tanjombato koa moa dia misy an'izay fotoana izay vie de couple amin'ny ray sasany amin'ny volana aogositra io manomboka ihany koa izy amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany ho antsika rehetra izay manambady izany eny ary vadinoko fa dia nasobe anao ny fandrenesanao izany satria mino fa tsy ho fampitolomana sy ranomaso lava io fa hiova amin'izay ny tantara miainga amin'ny famanginan'Andriamanitra anao ao anatin'ireo fotoana ireo amin'ny alalan'ny teniny izany. Iresaka ny amin'ny hoe raiso sy zavatra efa natolony ho anao. Ahoana azafady? Raiso ny zavatra izay efa natolony ho anao. Baiboly dia milaza mazava tsara ao Matthieu 5:7-7 ozy hoe tamtenyanana sy tianany marary mba hatanteraka izay voasoratra hoe mitondry ny aretintsika tokoa izy. Amen. Any amin'ny Isaia 7:10 izy dia milaza fa mitondra ny otatsika izy ary mitondra ny aretintsika izy. Andriamanitra zany raha naniraka an' Jesosy. Halleluja. Dia tsy naniraka an' Jesosy mba hanamelaka na hampitombo ny fahoritsika fa hitondra ireo tsy zakatsika rehetra. Ary isan'izany
ny aretiny mba fantatrao moa fa mifamaritra ny famelan-keloka ny ambony zavatra rehetra hoy izy le mamela ny alcool rehetra dia mitoyany sy manasitra ny aretina rehetra dika zay mifamaritra ny famelan-keloka ny fanasisana misy lehilahy narary nandritra ny 8 taona rehefa tonga teo alohan'i Jesosy dia zao lazain'i Jesosy azy anaky voavera ny alcool batao ny fandrinanao Jesosy sy teny anaky batao ny fandriny dia voavera ny alcool hoy izy voavera ny alcool batao ny fandrinanao midika zany fa ao ambadiky ny famelan-keloka ny zavatra rehetra ny antony dia tsotra ny otana no natonga ny fahafatesana ka nahazo ny olona rehetra ny fahafatesana ara-batana ara-tsaina sy amin'ny lafiny rehetra donc mba hatonga anao zava-rehetra reo ilamy tokana lakile any famelan-keloka reto olona rehetra nefa tsy nanaiky andray famelan-keloka fa rehefa nampiaiky azy ny fanamasina azokazoko tsaina tsara mihitsy izy ve dia ndray ala ho azy amin'ny fotsiny ao raha tsy mifanamasina amin'ny teny aminy raha resaka mokondoha afaka samy tsara velatsio zay tsy nanao ninina fa matoa ny empotra izy misy zaho raha zaka ny lohany resaka taminy misy ery tsara ny sainy zay tsy azo mokondoha resena fa fantany fananota izy fa nampalahelo tsy nandray famelan-keloka izy lasa izy nandeha teneno kekinao ianao koa ve andeha androano hoe tsy hitondra nininy dia mivototra amin'ny zavatra be zay ataony loanao ve anao androany hanao ohatra nreto le fariseo sy ny mpanora-dalàna zay hamototra famelan-keloka sy ny fanambinina rehetra ve ianao noho ny ampody izy toerana rehefa lasa ny olona rehetra Jesosy raha vehivavy rehetra sisany teo hoy Jesosy taminy raha vehivavy nisy nanameloka anao ve raha vehivavy tsy niteny tompo tsy mendrika ahy fo izy tsisy tompoko ary ito mahafinaritra ho koa Jesosy rehefa lasa daholo reo mitady ametraka azy ao anaty fandrika za koa tsy manameloka anao za koa tsy manameloka anao mandehana raha amin'izao sisy zao aza manota itsony nomen'Andriamanitra nomeny Jesosy famelan-keloka izy ary omeny azy koa ny fanomezany tsy finy fanamelohana sans condamnation libre enao raha vehivavy tsy niteny okare tompoko tiako arenao saratsy zao zavatra resahako zao fa possible zao nitao anatina vehivavy reny olo reny matoa nakao eto anoloanao dia ny amandrika anao ianao nefa zao tia miteny fa iza zay tratra nijangatsanga dia tsy melohanao ianao manana droit hitora-bato ah izy rehetra tsy manana droit fa ianao manana tokony toranao ao faty tokony melohanao ary tokony volonao za nge efa fantatrao efa zany ny fiainako hoe tsy mendrika an'izany teneninao zany ahako ny olona matsy rehefa lasako anatin'ny fahotana ohatrany me mafy ny fanamelohan-tegna tompo tsy mendrika mamodrafo iny tsy mendrika na dia amtezany any mamela ny elokao tompo tena tsy mendrika raha vehivavy tsy nanao an'izany fa mety afaka ny tenany zany raha vehivavy raha zany teo am'teolana vehivavy dia zao mihitsy ny teneniko Jesosy Jesosy avelanao ve dia ino no teneny reny olo reny ianao raha hotorahany vato anao dia ahoana sotra anao namonjy anahy kanefa na dia zany azy reny olo reny nge nametraka anao anaty fandrika hoeny zao zavatra zao hoeny le liberenao avy nefa za tokony torahambato hoeny izy na iny olona itenenao koa zany nanota matotsy mitoraka anahako azonao hoe le sary mety hiteny olona ianao koa zany tao matoa anao tsy mitoraka arasika anao dia anao mahina tsy torahanao zany angeny lalàna e ary tokony zay fandehana azokazoko tsaina mety hovaly tenin' Jesosy tsotra ny antony zay mihitsy ny atongavako ho faty eo amin'ny toeranao satria raha tokony ho izy tokony melohany ianao fa iza manaiky aleo zany ho torahany zareo vato aleo zany ho enjehany aleo zany ho aratsiny soalay mibaraka fa ianao
mino fa azonao le sary ny safidy jesosy hanaikaka amin'ny toerana hanaikaka amin'ny toerana nomeny azy ny fahafaha fa izy ny safidy aka amin'ny toerana vehivavy tahaka zany isika tsy tian'Andriamanitra ianao afa-baraka hijalo anaty aretana hijalo anaty latsa sy fanenjena zao misy karazana fanenjena nge tsy tokony ahatra aminao akory ohatra mba vavaka foana nefa tsy manakaniko hoanina za fanenjena zany tokony angiza tokony any aminao izy mangataka ohatra mba vavaka foana nefa tsy arety mazo ny akonanao savritaka ambany ambony nareo mianakavy hankohanina tsisy vadina andao tena mijaly eky zary raha mianatra za fanenjena zany afaka mitsahatra nahoanao tokony isy zany zavatra fa tokony hoeninao fa saingy zao nefa ohatra marina le tenenindry zareo fa ianao jesosy tonga mba tsy hitondranao an'izany zavatra zany izy ny teaka an'izany fahafambaraka zany izy naka an'izany henatra sy ratsy zany satria ny ao anatin'ny fony tsy ianao tokony atao an'izany tsy ianao tokony atra an'izany tsy ianao tokony toranratsy someloa halleloia Alléluia. Tena miasa ny fanamasina amen. Tena vavy sahaza ny anarany. Tonga teo izy io masony io sy io lohany io zany manao be ohatr'izao, manaikitra be ohatr'izao. Dia efa nisy taona ozy izy mivoaka tany ivela zany fa tsy zakako le izy. Fa rehefa vavahana teo izy dia tena niasa ny tompo tamin'ny voalohany aloha nametraha tanana izy. Dia manahoana ho hainao zao toy izay ohatry mbola manjavonjavona. Dia bishopo moa ny teny hoe insiste eo. Dia rehefa ny insistena afaka tanteraka izy zao madio tanteraka izy mijery aty izy efa tsy maninona tsony. Alleluia. Nuk tanteraka fa tena nisy zava-tsoa raisinao androany ary nuk izay zava-tsoa raisinao zay hitondra anao indray amin'ny ahavo vaovao tsy afaka azo zavatra tsara ianao indrindrindra ny ten'Andriamanitra ka hijanona amin'ny niveau anankiray fa arakaraka ny raisanao ny ten'Andriamanitra dia io misintona fiainanao foana miakatra tonga amin'ny teny soratra masina hoe voninahitra makamy voninahitra ary fahasoavana anampy fahasoavana eny ary fa dia angamban'izay no amaranako ny fandarana miaraka aminao amin'ity ano ity azadonona fa mana fotoana lehibe izay miavaka tsika ty volana juillet ty na jolay ty mandritry ny ty volana juillet ty tsika manaloha hevitra hoe anome arak'izay reny fonao Andriamanitra ho anareo ado rehetra zadino fotoana alahady zao etsy amin'ny laskarpandona rakely amin'ny folora sasany ary misy koa ny asabotsy amin'ny ray etsy Tanjombato izany afinaritra ny fotoana tongava mananjara amin'izany ary isan-kalahady moa ohatra mahazatra dia misy fotoam-bavaka na ny raiky sasindritsa na etsy Tanjombato efa misoratra angamba ny eo fahita lavitra ao izy dia mampirisika anao zay tongava mananjara natao asoantsika rehetra ireo fotoan'ireo tongava vavony zay ikarakara sy andrainao fifaliana sy fitiavana hatrany raha misy moa zavatra maro zay tianao fantatra ka tianao antanina manokana dia aza miafahafa na misalasala miantso anay vony zay andrainao sy amefafapoanao arak'izay azonay atao mba hahafanay manampy anao ao anaty lisy na vavaka na fanontaniana amin'ny laharatarobia zay efa hitanao fahita lavitra zay angamba ny fandarantsika efa dia mametraka velomanao finaritra indray tena koa reveron farandrenariva niaraka taminao andro amin'ny tomoa fahasoavana tompoko. Ny fiangonana évangélique Chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araka ny fonao anie izy na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na hevitra na famerenana amin'ny laoniny na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araka ny fonao anie izy manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ny eny amin'ny Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao tsy mitory tsy misy porofo zahay